eto afovoan'i Madagasikara ao anatin'ny faritry vakina karatra no misy an'ny komini'ny Betafo. Komini'ny iray izay manan-danja ara-tantara na ara-toe-karena ary indrindra ny ara-kolontsaina. Any Andrefana Antsirabe no misy azy ary fantatra amin'ny tanimbary mivelatra ny havoana maitso, ny asa fambolena sy ny fiompina ary maha ivon-toerana azy amin'ny distrikan'i Betafo. Betafo isaoranao be da be tamin'ny fandalovana miarahaba ny mpijery, miarahaba ny mpiaino ihany koa. Betafo raha ny tantaran'izany dia izy no renivohitra vakina karatra taloha, satria talohan'ny na fantako hoe talohan'ny fanjanahantany ve dia rehefa nisy mpanjaka napetraky Andrianampoinimerina teto atao hoe Andrianao tompony tany, izay mbola milevina itsy andrefan'ny biraon'ny distrika izy amin'izao fotoana izao. Izy no nifehan'ity Merina Atsimo izany plaza azy tamin'izany fotoana izany, nifehan'ny Merina Atsimo. Dia rehefa taty aoriana dia misy ny préfecture dia Vakimpilevana moa zany tamin'izany fotoana izany, Vakimpilevana dia teto nisy ny renivohitry vakina karatra tamin'izany fotoana izany. Fa noho ny fivoarana Antsirabe izay ataoko hoe noho ny lafin'ny arahinina na lafin'ny arahinina dia nifindra tany Antsirabe ny Vakimpilevana vakina karatra dia mipetraka ho distrika izany Betafo amin'izao fotoana izao. Miompana tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompina velon-tena mponina ao an-toerana, indrindra amin'ny vokatra avy amin'ny tany avy sy ny sehatry ny ronono izay anisan'ny mampiavaka ny vakina karatra. Ankoatr'izay, manana harena ara-tantara sy fizahan-tany i Betafo, ahitana vakoka, tontolo voajanahary mahafinaritra ary toerana mahasarika mpitsidika. Na izany aza, mbola miatrika fanamby maro ny komina, indrindra amin'ny resaka foto-drafitr'asa, lalana, fampivoarana amin'ny famokarana fanamafisana ny tolotra sosialy ho an'ny mponina. Asiana tsinjo-peo manokana ny lalana izay tena mampikaikaika ny vahoaka ny lalana mivoaka amin'ity toerana ity. Ao anatin'izany mahazava-dehibe amin'ny fijerena akaiky ny Betafo. Raha ny lafiny ara-toe-karena indray dia manan-tantara ny Betafo satria isan'ny mpamatsy ronono ty vakina karatra ity Betafo. Raha tsy teny fotsiny hoe misy ronono eo amin'ny 5,000 litatra isan'andro miainga eto Betafo eto, izay mamatsy ataoko hoe mamatsy amin'ny Madagasikara mihitsy satria ny orinasa lehibe salatsala eto Madagasikara misika makaronono eto aby. Tahak'izay koa ny resaka ovy dia manana tantarany koa izany Betafo izany hoe isan'ny mpamokatra ovy. Ary taloha dia nilazany hoe sopotry Madagasikara mihitsy ny Betafo teo amin'ny resaka vary. Tsy fantako moa amin'izao fotoana izao na mbola mipetraka zay satria tamin'ny mbola nianatra dia tany amin'ny kilasy fahadimy dia voasoratra tao anatin'ny tantara mihitsy tao anatin'ny tantara geografia ve nisy an'izany hoe isan'ny sopotry Madagasikara i Betafo teo amin'ny resaka vary. Betafo koa dia manana tantarany amin'ny resaka fizahan-tany, manana toerana fizahan-tany maro Betafo. Tafo ratsy resaka fotsiny Antafofo, Andriamamofoka, Tatamarina, Tritriva, Andranomafana. Ny ankoatr'izay moa zany any amin'ny faritra atsimo zao misy an'izany Tsitondroina, any an'izany Alakamisy Marososony zany misy toeram-pizahan-tany vao eritreretina ho trandrana mihitsy any iarahana amin'ny association famille sy ny ministeran'ny habitat izay eritreretina hoe mahasarika olona satria manana mampiavaka azy. Eo koa resaka fizahan-tany amin'ny tontolo ambanivohitra dia isan'ny mahasarika mpizahan-tany koa ny resaka activité an'imponina, resaka fambolena sy fiompiana any amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny dia isan'ny tena hoe mahasarika an'ireo vahiny avy any ivelany any Betafo mihitsy tena liana amin'ny fomba fambolena famokarana aty Betafo. Ao koa ny fananantsika reto ara-bato ilany avaratra iny amin'ny avatony Kilahia dia misy ara-bato izay mahasarika mpizahan-tany. Ankoatr'izay ny volontany izay ahitantsika avoana maro tia faritra Betafo tia izay mahasarika. Izy io zany dia programme anasan'ny fitondrana teo aloha dia
ankehitriny moa zany a dia efa totosana araka ny tokony izy a fanazana zany a tsy mbola zato isan-jato afaka ilalaovana ny tanora sy na ny ray aman-dreny izay afaka hoe mampetsy vatana zany dia afaka misitraka n'izy io ankoatran'izay a dia misy ihany koa ny mety tsy ho fantatra anao fa misy gymnase couvert ary lehibe dia lehibe ao tsy dia miala lavitra eto matiny kilometra fa lavitra eto dia anisan'ny ihany koa resitrahan'ny tanora sy izay misitraka fanatanjahantena rehetrarehetra atao amin'ny propagande misy fampanantenana nataontsika tamin'ny vahoaka aiza ho aiza mety firy isan-jato mitateraka misy ny tsy tateraka mazao azy satria velona manao izy a aiza ho aiza sika amin'izay azo valiana azo tsy valiana ihany koa maro zany misy tokoa ny fampanantenana zay atao hoe fitika amin'ny beny tanàna fampanantenana zay hitahitan'etibeto zay hoe slogan miditra tamin'izany fotoana zany efa misy tanteraka mbola betsaka koa ny tsy tanteraka fa ao anatin'ny mandaha kosany dia ezaka anao zay tratriny aina mba ahafahana mampandroso an'ity tanàna ity mamerina ny lazan'izany Betafy zany na dia tsy hiverina amin'ny taloha aza fa mba miverina amin'ny ampahany efa misy moa ny ampahany vita maro nefa mbola hotanterahana isan'ny atao hoe vaindohan-drarahany be ny tanàna moa zany dia mba hipaka any amin'ny isa tokantrano ny zavatra ataony be ny tanàna zany hoe io zany ny maso mijery zay hoe misy ny fiovana mankany amin'ny tsara io koa ny atao hoe fari-piainan'ny olona zay atao hoe ny tena moa zany sady mpandrarà no tatsara mpandrarà ny tontolo ambanivohitra moa zany no azo ilazana azy dia mahafantatra tsara hoe inona ny zavatra tokony ilain'ity Betafy ity ary azo tanterahana koa zany fa tsy atao nofonofo fotsiny dia efa misy moa vita ny fanampiana an'ireo tatsaminy resaka lalan-drano fambolena manondraka ny fambolena misy ny resaka lalana famorana ny famoaham-bokatra isy koa ny tetezana kely zay atao hoe ao anatin'ny tetikasany be ny tanàna zany zay eritreretina hoe amin'ity 2027 io dia eritreretina hoe mba isy tetezana farafahatarana amin'ny fahavaratra zany dia mba izy mba vaovany olany olona resaka famoahana vokatra sy fikarakarana ny fandonana ny tany lalàna fitomana zezitra zany dia ilainy le tetezakely reny mba ahafahany olona mananatanteraka tsy voatery hoe lalana be misareta fa hoe ahafahany olona mampita vokatra sy fitaovana entina mamokatra saka kely an'ity 26 izay vao avy tsy hoe tytsika manahoana ny fanomanana efa volona be Betafy a inona ny mety iseho sy tranga ho an'ny vahoakantsika ho an'ny Betafy manokana dia efa volony zahay efa nisy mofanantanana zay mety ny ramatoa préfet-ny Vakinankaratra izy moa sady mbola intérimetre dia nisy famorina ireo SDD miaraka tamin'ny commune iomanana zany 26 juin zany ho an'ny commune manokana dia misy ny hetsika zay atao manomboka ny 24-25 moa zany défilé dia misy koa ny atao hoe hetsika zay famalifaliana mahafetim-pirenena ny fetim-pirenena dia misy podium zany karakaraina eto amin'ny lapan'ny tanàna eto ny seho isan-karazany zay andraisany kizy sy ireo te handray anjara ny défilé moa zany iny dia andraikitry ny solitena fanjakana zay iarahany ombona manatanteraka atao any amin'ny kianjabeany tsy avaratsena dia vita matso dia sy toy ny seho atsehatra eto iarahan'ireo mpanakanto eto toerana ao ireo le mpira madinika atao aoko ny mpanao-vakodrazana zay ampiavaka ny am'totonkotsana isy mpanao-vakodrazana ho alainay mba hanafana ny sehatreo mba ilan'ny olona voly dia ny akoatran'izay moa zany ny arendrina
rehefa le 25 alina iny dia isy ny arendrina izay taritin'ny mpanao mozika eto an-tanàna koa miaingy eto makeny Tatamarina satria isy afomanga eny Tatamarina iny amin'ity 24 jona 24 sy 20 ity.